atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay tsy ambaratelo. Nosoratany Razafinirina Roseline Sandrine Julie. Ovelominy Sinez Ernirina Fetra Sarobidy Faly Nambinina Frank miaraka amin'ny Ony Mianjanirina Ioly Laingotsika ary ny Ravo. Nandrefeo sy Nana Totosa Tovy Razana Mamonjy sy Iolosoa. Manahoana aloha raha matommy fijerinao an'izao fananantsika mivoatra isan'andro zao a? Tena tsisy mahory antsika tokoa eo amin'ny fiainana fa tena milamina. Marina aloha zany e. Eno a? Fa tsy fananantsika zanaka lahy ty ny tena manahirana eo amin'ny fiainanako. Aiza ve ka zazavavy roa zao ihany. Za mba maniry lehilahy ka. Aza manofy ianao roneny a. Ianao efa mandroso taona ty ve dia mbola eritreritra an'izany any? Sa ve tsy tianao mihitsy izay rovavy? Aiza koa moa tsy ho tiako ny zanako hoe fa mba maniry zazalahy ihany aza be menimeny re ianao roneny fa makaleo ka. Rehefa zay aloha ny eo dia efa izy zay. Sady rehefa manana vinany tokoa ngenareo dia efa solon'ny zanakalahy ihany zany e. Sa ahoana Kirimanitra? Zany mihitsy ny tena izy Rikala. Zany koa ve dia mampijaly anareo e. Jereo zavatra hafa ny teneniko dia hitarinareo any amin'ny zavatra hafa. Sa veo tsy afa-po amin'ny fananantsika veo anareo? Za koa nge mba gaga ry dady. Efa manambady olona mpanan-karena ohatranareo zao dia mbola tsy mahatsiaro sambatra ihany fa mahita zavatra ho tenenina foana. Mangina amin'izay fa makarenina sofina eo ka. Ka ianao no mahita zavatra ho tenenina eo foanako. Tsy mba mifaly amin'izay hita mihitsy ve ranga? Raha za aloha dia tena afa-po fa mpanan-karena sika e. Dia izay ilaiko rehetra dia tsy maintsy azoko daholo. Sady tsy hitako an'izay mbola mampalahelo an'neny eo e. Dia rehefa eo manja ihany rery nenika. Satria tsy hiteraka tsononareo ankoatran'izay rovavy ihany. Hita ho a, avelohany amin'izay rangaza ny resaka izany fa mankarary sofina ka. Salama tompoko. Ahoana ny ianao izay ry tovolahy? Zany hoe nahita an'ilay taratasy teo amin'ny fitadiavana azy eo a dia mba nivilety dia tonga dia nitondra an'ireto taratasy tadiavinareo reto. Ay ve, eto aty ary hoe jereko izany zavatra nentin'lahy zany. Asa mba tsara vitana ihany ve lasa tsy? Ty ary tompoko. Tsara kosa izy zany a. Aleo tonga dia miverina ianao rapitso e. Satria mila olona maika amin'ny toeran'io mantsy. Ay, misaotra betsaka tompoko. Dia rapitso zany tonga dia am'firitra nefa ny fidirana tompoko. Tonga avy amin'ny fito maraina fa mbola mpahafantarina an'ireo mpiara-miasa aminao ianao e. Zany hoe tenue correcte ny anaovana satria ianao ny lehibe an'izy ireo. Ay, eny ary tompoko fa dia misaotra anao. Orneny a? Tafavoaka ihany ho atsika. Fa ina kosa ny tabataba ny lazandry andry a. Tabataba-pifaliana zany raha tsy fantatry neny. Nahita asa ho aza dia rapitso nge dia efa manomboka e. Zany ve namaly vavaka Andriamanitra e. Faly ery zay tatanareo raha mba maheno an'izany. Afaka tsika anaka mba mitsikily eo amin'ny fiainana. Tena zany mihitsy roneny a. Fa ny olona nge zao roneny dia ity hoe tenue correcte ty aiza zao nananako an'izany tsy? Pasohana tsara aloha ilay pataloha fetinao vavaka iny dia milamina tsara zay e. Dia makalobaka ao amin'ny dadanao ianao entina dia izay mba vahaolana hitako loha. Tena sambatra mihitsy manana anao ty ronenika. Mahita hevitra sy vahaolana foana rehefa tojo ny sarotra ohatr'izao. Zany ny marendry andry a. Manao izay zavatra ampifaly sy hampamiramirana ny zanaka ary mitady vahaolana raha misy ny fahasahiranana. Fa tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tena akory fa amin'ny alalan'ny vavaka. Tena marina tokoa zany roneny a. Fa zany hoe ianarana hatrany aloha zany torohevitra zany satria raha tsy nahery nge ny vavaka nataontsika dia tsy nahazo valim-bavaka e.
Fa zao anaka endrineny na dia izany aza mila mailo hatrany ianao satria ny arena fa tsy ianao akory. eny marina tokoa aloha izany fa rehefa tonga dada dia miara-mivavaka tsika telo mianaka amin'izao fifaliana lehibe ato an-trano izao ka ndana ary aloha ianao miantsena fa mbola mita an'ireto sasalamby reto aso dia tsy mahay netiko. Eto ty ary ny volana eny fa andeha. Reraka be za zany izy mianaka rehefa mba hananaovanao rano mafana androna ve ary matoty tsy adiniko mihitsy izany rainy satria fantatro ny asanao fa mafy be ary mba nitondra vola ve aloha ianao fa tsisy tsonony eny aty amiko. neny raha matoty koa dia resa-bola ihany isanandro izao ka misy 5 ty zay mba hitako fa arysoy aloha ny sakafo ry andro fa tena no nabengy zahay eny ary dada fa ty loha misy vaovao tsara be fa vaovao inona ly ty zany efa nampy anao sininy azy zao fa hiasa manomboka rapitso zany ve ihana eno tena faly be kosa am'izany fa aiza aloha le toeram-piasany any amin'ny orinasany rabe mpanefefo ry dada zany hoe mpanara-maso ny entana mivoaka sy miditra ny asako ao zany eny tsara aloha ny miasa fa na izany aza mitandrema tsara fa olona tsy azo kitihany eto an-tanàna reny anaka indrindra koa sotratra ny fakapanahy reny zany amin'ny vavy reny ianao izany ve ny tena tsara rangaty mba manana vinantom-pahanefoefo raha matody koa aza mba vodisa-tsaina ianao adinao nga le fitenenana hoe ny omby mahitsy le lafiny namany ary tsisy mpanan-karenao ty mahantra izany koa hoe fa nandevozana anao to fa mitandrema any ianao ry andry ena ry dada matoka ianao fa asa koa nge no ataoko any fa tsy hoe zavatra hafa sady sarotra koa ny raiki-pity amin'ny olona tsy mitovy saranga aminao zany efa vita ihany ty ny sakafo fa andao androso amin'izay ary izany mihitsy anaka fa efa miariva ny andro ty nisy zavatra nampagaga zay ho atany ampiasana raha matoa fa nisy inona rangaty ka hitanao nisy tovolahy zay ho tonga tao ampiasana nitondra le taratasy tamin'le afisy napetraka iny zany namaly ny antso izy dia nampandrosoko fa nagaga tonga dia niraisiko izy rehefa avy nandray ny dosiany izy amin'izany tovolahy tsotsotra izay eny na fitafy nanaovany aza malotoloto izay fa ny fahaizana kosa aloha mba misimisy ihany satria zany izy malotoloto dia tsy misy dikany aminao fa ny mahagaga tokoa dia tia ianao zay kizitina sy mifidifidy olona ty no nandray an'izany olona zany ary tonga dia nandray azy asa raha apito mba nahagaga koa raha mety efa anjarany koa ngambio raha matoa fa hojereko aloha ny fitafiany rapito satria nampanaoviko lamba tsara izy mantsy dia eo amin'izay ny hojerevako ny fandehany sy ny fahaizany ngamba asa mba avo ihany ve eo ianao mahita azy ary tena maro mpotoana mihitsy nge lazany ry andry ka ianao ny tompoko ny laza hoe amin'ny fitoro zany tonga dia ny fomarena be za amin'izay tsy tarako tsara be zany fa so dia zao voalohan'izao ihany aloha lamy manaja fotoana ohatran'izao fa aveo rehefa zadrasa dia milavalava any aiza koa nanaovako an'izany tompoko za nge ka mpiasa dia tsy maintsy hoe manaja fotoana hatrany za mihitsy koa so ihany fa fantatra lahy ny toerana misy alahy ato ampiasana ato dia ndao amin'izay re ndao hoentiko any amin'ny zalahy alahy hijery ny zavatra sy ny broisy alahy fa zao ny teneniko alahy aloha eny tompoko za tsitsitsy mihitsy raha misy zavatra very fialahy mifantatro za manahy ianao tompoko fa tsisy an'izany mihitsy ato ho hitantsika eo ary zany ka mipetrapetra ary andry misaotra ary fa misy inona kay tompoko azafady tsisy inona fa mba saika ny tany fotsiny aho hoe taizakay lahy nianatra ary efa niasa ve zany hoe nianatra teny amin'ny université zaka nianatra gestion moa zany dia nahazo ny diplôma rehetra mifanaraka amin'izany tamin'izany anatra no nanao asa tselika satria tsy dia narako ny fianarako ny ray aman-dreniko dia rehefa vita zany dia nitady asa ihany tsy nahita moa zany fa zao zany vao mbo nahitako
Fa inona ho azy zany ny asan'ireo ray aman-dreny lahy? Ay, ndraiky moa zany de mpanamboatra trano e. Ary nyreniko kosa mpanasa lamban'olona. Ka zany ve de atafita zanaka ry andry? Ka za rerengeny zanak'izy ireo e. Raha hoe ny momba ny fianarako de mba niezaka trano izy ireo e. Rehefa lehibe de natsapa fa mafy manjo azy ireo ka zany no natozo amba hoe amalivaly babenazy mivady amin'ny farim-piainana zay misy anay io. Ary efa milamina tsara zany zao ny fiainanareo satria efa miasa lahy. De tsy miasa tsony zany izy mivady? Iza kosa ny de efa milamina e. Mbola miasa tsara mihitsy izy ireo ka. Ay ve. Zary dada mba andeha araka aminao any am-piasana. Ijery any andro bogosy. Aza mampime koa ianao anaka. Olona tsy mitovy saranga aminao kory ve ny tianao e? Ishi, aiza koa fa ry dada koa zany mba manambany ny olona. Ka izy ihany angely lazan'izany maly fa olona mitrongo vao mana izy menakavy. Raha ny fantatro dia... Raha ny fantatrao zany de tsy niraisina ny asa tao aminao izy. Nefa ary izy manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ary manampy anao ihany koa eo amin'ny braonao rehefa hoe vizaniny ianao na misy zavatra tsy fantatrao. Ary mbola mody alimbe koa zanak'olona fa tsy vitan'izany. Neneny reto koa. Rehefa tsy mitovy saranga de efa marina izay ihany daty izay e. Indrindra koa mbola olona ambany tanàna tianao. Ambany tanàna fa tsy mitovy fianarana vitanareo a. Ianao tamana amin'ny fananana ka zara raha mianatra. Ny azy kosa ny fofotra tsara tamin'ny fianarana de afaka goka tsara izy amin'izao. Aza be sermony ianao raha matoty a. Ary veloany zanako hiadana tsara amin'ny fananako na de tsy navita fianarana aza. Andao amin'izay ry dada ndeka. Ary hitakeo amin'izay momba niny andro iny raha te hiavinavina amiko eo. Oty ry andry a. Iza koa ary zany vehivavy mandondony zany. Ohatrany tsy feon'ny neny aloha e. Aleo losokafako na izany azy. Mandroso tompoko. Tena mba miandry ela koa ranganareo zany vao manokatra trano. Iza koa mademoiselle, zany mbola anatin'ny fanadiovana trano e. So de tratrany vovoka eo anao. Zao lehilahy miasa sady tsara kanjo be zao ve rangaha de tsy mba mitady mpiasa mafy amin'ny birao anao. Ka efa mahazatra izy zany fa tsy asiko olana akory ny fanaovana azy e. Fa inona aloha no atao anao e? Tsy de misy ninona akory fa mba mijery ny fomba fiasanao ato fotsiny aho hoe milamina ve sa tsy e? Ive zany e. Milamina tsara mihitsy ato ka. Fa hono ry andry. Enao ty ve tsy mba manana sipy e? Sa manana fa tsy entina ty? Hatramin'izao aloha tsisy e. Mbola manampy an'ireo ray aman-dreniko aloha zao fa hita eo ihany ny toy an'izany any rinany e. Eny e, enao koa moa kay olona tsy de manana ny ampiko. Ka marina ihany na tsy misy sipa ary. Ka rehefa tsy mpanan-karena ohatranareo zany de tsy mahazaka sipa ve zany Andriamanitra? Zany mihitsy ka. Indrindra moa fa nareo olona avy any ambany tanàna fa mba nandia fianarana de mba miasa e. Ary tsy de maro-pity. Eny e, marina aloha ianao e. Fa ny fitiavana kongy akory tsisy idiran'ny fananana e. Fa za mbola tsy vonina anao an'izany aloha e. Na izany aza ry andry tsy ahazaka olona ambony koa aloha ianao e. Fa nitovy saranga aminao ihany no hitanao. Ka sady zany mihitsy kongy ny tiako ry manitra satria mba miara mizaka ny mafy sy miaritra ihany koa de miara tafita koa avy eo e. Marina zany ka. Mampime hainao ty ry andry a. Fa hono e. Enao zany de mieritreritra ohatra ny dadanay mihitsy indray andro any. Sa angalatra e. Ary raha hoe ohatra ny dadanareo koa aloha de sarotra ny atakarako ny farim-piainanareo e. Fa zany hoe mba ny tonontonony angamba ny ilaiko. Vokatry ny asa sarako amin'ny alalan'ny karamako isan-taona de zay. Ary mahay mamaly resaka koa nge enao zany e. Ka mba mamaly ny tokony hovaliana kiza ary manitra. Eny e, avelako aloha ianao fa io mandeva message io no tiako fa akaiko nisy. Eny ary ary mety olona manana maizy azy tokoa zao zany. Zay avelako aloha ianao ataovy tsara ny asa e. Matoky ianao fa raha ny asako hoe vitako amin'ny atsipiriany ty e. Ody ry andry a. Mandro soletsy e. Ahoana koa reny teny fantatsany reny ry andry. Inona moa lesy no azoko atao amin'ireny rato a. Ny tena ny mpampiasa de zay ny anarany de miaritra ny tenin'ny mpampiasa ihany ko. Raha tsy nisy elahy ngely ty tato ka tsy nisy zavatra nandroso mihitsy. Elahy ny miasa mafy
mampisakafo azy menaka fa tsy tsapa mihitsy zany. Izay nandalo teo amin'ny toeran'lany iny ka nangalatra avokoa satria tena tsy zaka mihitsy ny tena ataon'izy menakavy. Ka tena tsy ataotsaiko mihitsy aloha zany angalatra zany. Aleo ihany lesy manao marina na miaritra amin'ny mafy azy ato mba nampiana andreo ray aman-dreny. Tsy misy mihoatra ny lahy aloha amin'ny fahaizana sy mandamy mahatsara ny zavatra ato. Fa izay nandalo teto dia ireny efa nyteneniko ny lahy reny. Nangalatra satria ny mpampiasa antsika dia mpanambanimbany olona ary tena tsy asiany antony mihitsy ny mpiasa. Sahala aminay aloha lesy dia miaritra ato mihitsy mba isakafoanana sy mba misy bizina kely. Fa na izany aza lesy rado mitandrema ihany sao dia tratra elahy. Elahy mihitsy mila mitandrina ry andry satria ny debantsika zao manomboka mialina ny lahy tokoa no ireo mpakahita anaty sy mpiara-miasa aminay. Dia miteny tokoa hoe sambatra izy manana ny lahy fa tena milamina ary mirindra ny zavatra ataony lahy fa izy mandray vola fotsiny dia zay. Ka tsy fifaliany ve izany lesy rado fa tsy azoko hoe fialonana ahoana aloka ka ny debantsika ngelesy ka olona tsy nandia fianarany fa ohatra ny zavatra nolovainy tamin'ny ray aman-dreniny no fananan'ireo. Ary fantatra elahy ihany koa ny zanaka mpanankareny tsy miraharaha fianarana firy fa ny arena ny sarobidy aminy. Ka raha vao misy olona varam-pianarana miara-miasa aminy dia mahatsiaro ombany izy. Fa mbola averiko amin'ny lahy ihany hoe mitandrema fa na fietsika kely tsisy dikany iza dia mety hanimba ny lahy. Sotra betsaka letsy rado amin'izany. Tena mananamana tokoa manana ny lahy. Tsisy isaorana lesy zany ry andro fa fomba mimpinamana angeny mifanampy sy mifanome vaovaona. Karoviana ihany ro manitra vao ataony raha anareo sy rivo jerety kibinao ato fa efa ho hita ihany izy ary tia nanjavina tsy hitako sy nalehany ry dada. Ko maninona zao raha isorona any io e? Manala barakana izy zany miteraka tsy manambady zany nefa mba zanaky ny mpanefoefo eto an-tanàna ihany. Hita ho aky ry vadra izay koa ngeny efa tataotsaiko e. Aza mba miteniteny foana eo nareo mirahavavy ataonareo moramora moa zany manala zaza zany. Zavatra sitrapona atao io ry manitra ka zakao eo na ho afa baraka aza. Fa tira matoto ve dia tsy mba mieritreritra ny voninahitra olona mihitsy e? Rehefa natao rangaha ty dia zakaina zao hoe rivo tsy hita izay nalehaniko. Inona ny vahaorana hita amin'izany raha tsy hoe ateraka dia zay vita. Efa hoe sorona ho amin'ny mety amin'ity dia zay. Zany koa aloha dia tsy mety. Fa leo hevitra hafa natao satria tsy te ho faty zanaka ka. Dia inona zany ozy dada natao e? Zao ny atao e. Maninona moa raha hoe aleo ahilikana amin'ny andry? Mody tenenina hoe izy na bevokanao ry kala. Tena tsara kosa izay mpisaina. Tsy ratsy tokoa ka. Nareo reto ve tena adaly zanak'olona mipetraka tsara ry ary mampandroso ny fiainantsika ny tianareo teny mianaka ho sorapotaka. Raha tsy olona adaly izy ka anaiky an'izany io. Bahaiko zany raha matotia. Rehefa tsy manaiky izy dia miala. Dia aiza koa nahitanao olona tsotra sy marina tahaka azy io rangaha tia. Eritrereto tsara aloha ny zavatra atao sao dia haneninana eo ihany e. Marina aloha zany anao zany e. Fa zany ny tena vahaolana malaky eo amin'ny manitra aloha zao raha matotia. Dia ataovy re izay ry dada. Ho hitantsika io ny atao rehefa tsy anaiky izy. Hita ho mba atao vaingaikaingana ry dada. Matokinareo anaka fa vitantsika zany tena ela be ranga zany deby zaniko. Za tia mitady azy maika fa reraka be dia mba hoe akaina kelyko. Fa akaina kely ahoana ela ry deba kely zany ve ka tsy jaly eto indray izay menakavy? Za aloha lesy tsy deba kely zany rato tsy zany mihitsy ny anarako fa iandry. Zany hoe aka-permission kely alefa fa tena reraka. Efa ray taona ngely ty zay ny asa. Raha azo eo moa alako tsy mahalala ny rabe vela. Eny fantatro mihitsy lesy izy aloha fa za koa ngely ty mba olombelona tahaka azy ihany dia mba mahalala hoe reraka sy sempotra isan'andro tsy mody raha tsy alina. Na ny ray aman-dreniko aza ngely ty indraindray efa matory vao tonga any nefa ny anton'izany dia noho ny asa fanompoana izay atao amin'ity orinasa ity. Eny engane ka azo nareo. Fa iny ty miresadresaka ty fa tsy ny asa ny atao ry zalahy. Mba makaina kely ry patron. Fa makaina ahoana rado Fa maninona ny volany tsy makaina rehefa tonga ny farany volana?
sao dia mba masika loatra kosa zany teninao zany ry patron. Tsisy an'izany fa ngasay ve zany dia tsy mba mahalala reraka ary to mahay mamaly be nge lahy zany tena marina kosa nge zany patron zay ve dia tsy mba manana fotoana kely akany ina fa dia irotoroto foana ny asany eny ka mandeha tsara fa tsy hoe tsy mandeha ka tsy mba azonay ve mba makarivotra kely ohatra anao toatra zany eny ary mahazo makarivotra nareo fa aza dia manara loatra kosa eny sady mba misy zavatra ho teneniko aminao zay tokoa patron mandrosoa ary makaty amin'ny bro ianao ka mipetrapetraha ianao ry andry dia eto ny resaka ka saika mba haka congé 20 andro aza fa tena reraka be mihitsy inona tsara hoe ty loza teny lahy ry andry aiza koa ny loza amin'izany patron zoako fena nge zany sady efa ray taona nge zay zany ny asa tato tsy nahakaina mihitsy dia tsy mba mahazo mangataka aminao an'izany ave zany raha manaiky an'ity zavatra lasaiko ty ary lahy dia tonga dia mahazo na dia sao aza fa raha tsy manaiky kosa dia mbola hoeritreretiko tsara momba an'izany eny ary ka inona ary zany tompoko zao ampakary lahy ho vady manitra zanaka dia za miantoka ny rahanareo ina tsara hoe patron zany raha zany indray aloha dia tsy anaiky an'izany ny fitiavana nge tsy terena ohatr' zany ary izy ty rivo sansaraka nga aza be fanontaniana eo lahy ry andry raha tsy anaiky an'izany lahy dia ho hita lahy eo tsara ny toyany tena misy olana gavana zany matoa ianao maniry hanambadiny zanakao ka sa be voka dia nilozandrivo mangina eo lahy ry andry mety ho zany matoa ianao tezitrako fa ataovy aloha ny tianao atao amiko fa tsy hanambadiny zanakao na horoahanao zao de zao azy dia efa iny ny entiko moramora ny entiko dia lasa fa tsy mahalala ny rahabenga moa lahy ty fantatro tsara ianao hoe masimbavy eo amin'ny fiarahamonina satahoran'ny olona satria mpanan-karena za mihitsy iny fialahy io zany tsy matahotra korona dia hoe ampalalako ny anarako aza fantatro tsara ny anaranao ry ngarabe mpanefefo fa iandry kosa aloha dia tsy hatahotra anao raha hoe amin'ny zavatra marina atao amin'ny fiasana ato fa ianao ny lehibe ako dia atsaiko fa za kosa tsy terenao fotsiny hanambadiny zanakao aleo dia mitady olo-kafa any ianao mandialina ny voaka ny fa marikiriko ana mijery alalahy eto aza zany veringa lehibe dia andreto koa dia rehefa afaka ny atezeranao dia tsy hoe alalako ny valy teninao amin'le zavatra nangatahako taminao lasa ho amin'ny voaka lahy fa nisinona lity tao fa tao nasika be raha ba iny tao letsy ny tao avy aloha izy aloha akasainao dia miresaka zay rehefa tena tonotono izy za nge fa nilaza taminareo fa tsy ahazo an'izany nareo ka zoako nge letsy zany rady hoe eny mbola ho ito letsy ny to eny eny ray arako andao aloha hivoaka ikalitsika amintsamby ka zay mba hevitra tsara lesy omena ianao no andry za mihitsy nisy fa misy inona sefo zavatra nataonao hoe dia tsy fantatrao tsy azoko fa inona nataoko ka na bevoaka zanak'olona dia tsy mazoto andray andraikitra amin'izany zany ve ndao andefa ny amin'ny boroany mifanazava andrasika aloha aloha sefo fa mbola misy zavatra ho lazaiko kely amin'ny andro vetivety fangana ary ianao zao zany ny valin'ny congé ny tetavolahy tamiko afaka makaina tsara lahy any ampikadrany any raha tsy hiova hevitra angamba raha izany indray aloha nieritreritra oro nkarabe dia tsisy zany aleo kokoa mahakaina sy rivotra any toy izay anao an'izany dia mahazo to mitady olona hiasa aminao isy olo raha zaka ny toetranao izy ireo zay fa lasa zay ry deba to mangingina ho ianao zany ra zaka ohatra ny tsy hainona resaka mihitsy hatramin'izay nahatongavanao tsisy ninina re fantatro tsara ne ianao raha zaka sa iandro mbola tsy tonga no mahalasa saina anao efa kaiky ra izy zay eny ka momba ny andro mihitsy zao tsy mampitena anazy ao raha matoa fa naninona ny zanako maty ve tsy zany ka lasa ny polisy re izy dia sahanao ve rabe nanao an'izany ny zanako ohatra fa fantatro nga inkapanana ka tsy zany ve moa no anaran'ny lehibeny ay ve
za mihitsy ny anarana ka andao ary akantsika fa malahelo anjanako a zany ka amin'ity andro alina be ty ve raha matoty raha pitso maka fa mitony tsara aloha ianao ka ary ndao atory amin'izay atory ahoana raha nga ty aiza koa no izy toromaso amin'izao a mieza ihany ho ahy ianao mitony inona moa no azo atao amin'izao andro alina izao ka eno aloha ary loha izay no atao dia miantso toromaso zaniko raha mba fantatro moa raha be izao zavatra ataonao anjanako izao mety hanenina ihany ianao fa raha mbola tsy miova ny toetsainao hatreto dia mampalahelo ahy ihany ianao fa mivavaka ao anao ana dia izany azy satria tsy afaka nytsio iray isika roa mandrakizay tsy mino rangary andro hoe avita an'izany ianao jerena tolomasina kay dia volo mandendeha ka nantra sefo tsy oviano sakaiza mimpanan'izany mihitsy dia za zay mpiasa karamainy lehibe ve za ve dia asaikoton'izany nozy izy anao ka amin'izao koa ve mibandy etrindran'izany fa reny raha ny tena tiany satria mamatana fotsiny rehefa avy eo tsy haiko aloha ianao na inona tsy fa tsy mbola nitory fitiavana tamin'ny manitra izany ana indray mandeha azy izy nandeha tao ampiasako izany inge ka vavabe no nataony tamin'izany resaka nataony izany tena fanambaniana tsotra izao dia za ve no mbola ikotony olona manana toetsaina manambany olo loatra izany tena tsy mifanaraka amin'ny lohako izany raha sefa adala zany ngiara-be aminao ka tenteny foana tsy haiko aloha na adala izy na tsy fa za kosa tsy hanaraka ny sitrapony na dia hogadrainy azy fa nga nisy faneriterena taminao fantatro fa nahiteny marina aminareo ary tsy inona re satria izy dia babe oatra ny reniko za mantra fa ndray mandreniko aloha zao no tena mampalahelo amin'izao indrindra moa zany ny reniko zay any izy any zaoko mino fa tsy mahita tory mihitsy izy zao any nefa zany ny fiainana ka dia zakaina ambokony aleo raha pitso toy izany ndresaka rehefa tonga eo izy fa andao atory dia hitako aketo ianao matory fa tsy any amin'ny violon misaotra betsaka anao raha sefo ny haino dia mbola ato amin'ny trano madio zany aloha zany matoriko tsy izy isaoranao azy zany fa raha pitso aza mitenitenina amin'izana amin'iza hoe tato ianao natory zay ary fa tafandriamandry ianao iza sefo izay sheriako tsy mavita dinto fa mitsoka amin'ny zavatra vita izay iny izy tamina re mademoiselle fa tena izy tokoa ve na bevoakandria fa ianao ve tsy mino ahy tsy mbola hitako moa hoe niara-dala aminareo roa fa bandy hafa nitazako amin'ny saringotra aminao isan'andro satria mifanena aminareo roa matetika mantsy fa tatoato tsy tazako intsony le bandy ka namako fotsiny iny fa tsy miaraka amiko izany raha sefo ka inona mampatahotra anao eo miteny any aloha mba tsy hitsym-badika aminao raha sanatria ka tsy marina ny lazainao zay lazainao tsy raharahako ranga fa rivo ny renjanaka ihany ny fantatro zay ary fa milaza tsy anontaniana ianao zany hoe io rivo io zany ny renjanako ako ishi aza masosotra ho ahy ianao efa hoe ianao ny rainy mampamome anao ry kialakely fa aiza ny dadanao iny taminy izy raha sefo ahoana ary nga polisy efa vita ve mifakanambavany an'ity lehilahy tsy mandray andraikitra ty efa vita maly zany ngiara-be dia sahanao ve rabe manenjikendrika ny zanako raha matoty fa mifaninona kory sika ny tsy azo gadraina ny zanaka ao satria na bevoaka ny zanako raha nitoetra ny zanako dia fantatro tsara tena mbola tsy miova mihitsy ianao ty fa izy ary ianao miseho mahafantatra ahy eo za olona manana maha izy azy ty ve dia afantatra olona mba ny tanàna ohatranao mampalahelo ahy ianao ty rabe olona mba ny tanàna ozy ianao mihitsy na mba ny tanàna nay menakavy aza miteniteny foana eo ianao raha matoty nareo ny efa anitra velo leoko ary andry ngeny mba nampiova ny toe-piainareo ohatran'izao iandry aneka manana didy ao amin'ny orinasanao io za mihitsy ny sy mba nahatezitra aminy na modialina na miaritra amin'ny mafy noho ny teninao isan'andro ka mitenena ihany areo raha tsy te ho afaka ny zanakao ataovy ny tianao atao aminy raha ny tena marina dia olo marina ny zanako fa ianao ihany ny mbola anenina fa rehefa ho avy ny fotoana ivoahan'ny marina dia hojereko na misy fo mitepy ianao na tsy sady izay aloha ny amin'iny fa andeha jery ny zanako ary ngiampanana izay mihitsy ny fahendrena raha matoty eny ary raha be loha kely fa andeha tokoa za fa mbola ho tonga ny farany fa
iza ary ny ramatoa iny ny toa miantso tamin'ny anarako mbola kely izay tsoniny eny ahy. Tena mahalala mihitsy izy iny marina ka. Ory dada, toa tsy mamaly ianao? Ndao andeha aloha tsika anaka fa velao ny polisy ianao ny asany a. Mandreraka koa na miresaka amin'iny reniny andro iny ary. Orineny a, tonga izay e. Ay, fa le fika ny dada tany ho any tena tsy azoko mihitsy a. fa hoany zany ry dada fa nisy inona? Tena nisy zavatra nahagaga tany ho ramatoa. Tamin'ny resaka ny reniny andro teo re. Fa ahoana ry dada? Fa nga mahalalanao ve izy? Tena natsony tamin'ny anaraka tamin'izaho mbola kely aho ary fa aza. Zany ve ry dada? Fa iza marina le ramatoa iny e. Mba haloza koa zany a, dia inona no lazainy ankoatran'izay hoe? Hoe mety anenena koa ny mampigadra ny andro e. Ary adidi ny andro no ny asa ao amin'ny orinasy e. Na dia niaritra ny teniko sy ny fodiny alina aza dia tsy niteny azy mihitsy izy. Ary sao dia mba hakamany dada taloha ary izy iny dia zanakareo roa ihany re. Fantatra ihany ny vehivavy niaraka tamiko romanitra. Ary tsy tiako izany hoe miterateraka fatan'izany fa mivadika ihany no tiako hiterahana. Aiza nalalanao an'izany rangaty a? Zany ramatoa ity ka zanak'olona mpanankarena e. Dia tsy nanaiky ny ray aman-dreny raha tsy nanambady asa ara sanak'io ka hoe nisy zany. Marina mihitsy ny dady izay. Fa hono e? Iza marina ary tia mamany andry e. Ary iza moa ny anarany? Raha ny anarany aloha dia tsy fantatro mihitsy e. Tena tsy fantatro. Raha za ianao a? Avoay ihany ny andry sao dia ampidi-toza eo zany ramatoa zany a. Hita ho ary neny. Indrindra moa fa tia izy ny teny hoe sao dia anenina amin'izany hoe dada. Sady avoay izao dia izao ry dada sao dia mahalala ny sekreanareo izany olona izany ka. Za koa ny anaka ka tena mivanaka mihitsy eto e. Aleo rehefa avy eo dia atsoko ny any amin'ny poste de police fa tena marary be koa izany lohako izany ka. Zany mihitsy ny fahendrena rabe a. Ary aza salasalana koa ny tonga dia mamerina azy miasa indray sao dia roano koa ny zanak'olona. Izany koa aloha dia marina e. Fangawa tsy hiasa ianao ty? Hiasa ahoana ary niny a? Arabe aza nge tsy niantso akory dia ahoana moa nakanesako makany a? Ka mifoaza ary fefa ao ny sakafonao dia mandehana miasa fa tsy androkanao zany izy. Fa inona marina ny zavatra fenonareo reto fa tena tsy azoko mihitsy angiriny iny e. Za mahalala ngarabe fa izy tsy mahatsiaro hoe iza ary za. Fa aza mananaka fa zavatra tsy apozina ary mety hiteraka zava-tsoa antsika zany rehefa mivoaka ny marina. Mbola tsy fotoana any aloha zao. Kendray ary niny a. Le zavatra koa moa tsy ambaratelo dia zay zany ko. Isakafo ary dia andeha rehefa avy eo e. Ahoana ary ngia ihany re. Tena tadany tokoa ngenareo zany e. Fa ahoana le tiry rato a. Za ngely tika nigadrainy. Fantaro tsara nge zany e. Ary toa tsy naharitra. Ary mbola tafiditra ny asa ihany ngenareo e. Fa miaraba aloha na dia zany azy e. Sotra retsy e. Fa zay roa andro tsy niesanareo zay aloha dia tena nangina ny tato ary tena nafana be ny rivotra. Ka le fanendriketehana koa ngely etsy fanendriketehana amin'ny zavatra tsy nataoko akory. Zany ve? Sady tsy mba resaka asa akory fa zavatra tsy napoizina mihitsy ko. Fa resaka inona zany? Resa-bola ve? Mampimely etsy elatery rato ka tsy resa-bola letsy zany fa resaka vehivavy a. Zany lazaiko ny lazako. Vehivavy ahoana le tiry ihany e. Efa hoe zany ko. Nareo raha tsy nitondra ny sipanareo taty na indray mandeha tsy azoko mihitsy ange zany e. Velo leso any zany resaka zany fa mbola hoen'ny lahy ihany zany manaraka. Velo amin'izao ihany ka. Mifampiandratsika rehefa vita ny asa e. Ndo asa amin'izay so tratra ny debe toka ho loza noho izy io. Zay mihitsy letsy e. Ode, avy ny olona e. Mandroso romanitra. Mipetrapetra. Areto ny resaka ao ary. Mety gaga ngamby ianao ry mamany andra fahatongavako a. Tsy zany mantsy fa misy resaka tiako resahana aminao ihany. Eto ary ny resaka ao anaka. Ary toa tsy sendrika malika akory nge ny tarehanao zany e.
nefa izany nanendrikendrika ny andry zanakao tamin'ny zavatra tsy rariny. Samy manana ny toetra ny olona ary manitra. Fantatro tsara ny toetra ny zanako fa tsy mahavita an'izany. Ary ianao koa tapidalakaleka any aminy no eritreretinao mba hahazahoana ny rariny nefa tsy vahaolana izany fa tadiavo aloha ilay olana habevokanao dia miresà tsara. Dia eo ianao vao mandray fanapahan-kevitra. Ka izy nge tsy hita mihitsy e. Dia ahoana ary ty kibonao efa mengezy ty e? Tena menatra mihitsy amin'izy ity fa izany hoe tsy maintsy ateraka e. Rehefa nitianao ilay olona tsy hanenena an'izany satria tsy isy zavatra tsara mihoatra ny zanaka eto an-tany. Dia tiavy izy dia ny ao an-kibo ary tiavo mandrakizay koa. Eny ary dia misaotra mitorohevitra fa zaho no tena anton-diako e. Fampifanina ianao sy dada fa tohatry mahalala azy ianao. Ay ve, fantatro tsara ny dadanao fa aza manahy ianao fa tsy hoe olo tiako taloha akory izy. Fantako ihany izy fa mety tsy tadidiny satria izy moa mpanankarena dia mora manadin'olona. Indrindra moa izay tsy manan-katao ty. Izany fa ianao nilaza momba ny fanananay ity angeny tsy azoko e. Raha momba n'izany indray dia tantara lava be fa mbola tsy fotoana an'izao e. Mbola ho avy ny andro dia hazava aminareo mianakavy izany. Misy antony ny asan'ny andro eo amin'ny orinasa io ary mananjo amin'izany izy. Ka izay mihitsy ngeny tsy azoko e. Fa zanak dada nga izy? Tsy zanany izy hoa fa manana didy eo amin'ny fanananareo fotsiny e. Ary aiza maika fa tsy maintsy hivoaka amin'ny marina indray andro any. Ary iza ho any anaranao raha tsy mahadiso e? Mama ny andry e. Ary mbola kamantatra koa izany. Teneny dadanareo raha te hafantatra. Eny ary fa kamo be aho izany. Ndao ary araka hisakafo efa nahamasaka e. Dia makainao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny eo ianao vao mandeha mody sao dia faniny eny an-dalana eny amin'ity kibo be ity. Sao dia manahirana izany. Sisy manahirana re izany anaka. Andraso eo fa hikarakara ny sakafontsika ary Neny eo tondragatonga e za io e. Fa ngalo mbola misy lerinony tamin'ny maraina e. Tenena mora ianao fa misy vahiny aho e. Vahiny ahoana akory neny avaneny sa avandry dada? Avantsika ho fa mangina aloha ianao fa le olona ne ka reraky. Fa ahoana akory neny fangavo fandalitra koa nareo ka? Tsisy an'izany re anaka. Tonga taty izy ny fona dia hitako fa reraka be dia niarany sakafo izay mianaka ary napatoriko izy fa fanina. No everiko ny teniteny fonina taty moko. Ary io ny gato sy ronono dia mahazo tominana fa aza misalasala e. Tena hafa noho ny hafa mihitsy ianao ty ry andry. Sambatra tsy vehivavy miaraka aminao ary tena mbola mamerina fonana aminao koa ahy e. Amin'ny zavatra rehetra izay nataoko taminao hatramin'izay. Avelao an'izany Andriamanitra fa ano aloha ny gote dia mba moty amin'izay rehefa avy satria efa elange hony ianao ny tonga tateo izy neny sao dia tratralina ty. Marina mihitsy izany anaka sa tena tamana ty mihitsy amin'ny marina. Fa milamina tsara ny aty aminareo tena tsotriny any aminay mihitsy. Fa ahoana ki? Marina fa manana ny ampy izay tsy oro mihitsy ary samy miresaka indraindray fa ny fitiavana ohatranareo izao no tsy misy fa manao izay mahafaly azy fotsiny tsirairay e. Izany ve? Afaka koa izany efa mialina aloha izao ny andro fa andao akako taksi ianao sao dia tara loatra tika. Eny ary mama ny andry fa mahazo mandalondalo aty ihany ve aloha izany? Tsisy olana izany anaka. Andao amin'izay andeha. Andao ary mandra-piona ary andry dia misaotra amin'ilay gato Tsisy isaorany dia manaraka indray izany e. Avy taiza koa raha be kibo ty e. Tsy sakafo atao taty mihitsy sany tady ny rivo indray. Neny koa mba nandendeha re za fa leo mipetraka ato an-trano Ohatray fa nga tsy menatra indray e. Efa vokatry natao ty fa tsy nisy nanery akory e. Sady aiza ny tsy ho fantatry ny olona koa moa na dia afenina taky ninona eo azy e. Ary toa lasa natanjatsaina vetivety teo indririkala. Fa nga tsy sorona indray dia mbola kely io. Dia izay kany ny zanako ka. Dia iza izany ny amelona an'izany? Eno nareo fiza indray sa arinareo izay mianaka? Inona?
tsisy anaranareo zany ao e. Ao fa tezaiko rehefa tsy mazoto rainareo. Dia mahagaga koa ngery dady e. Niteny ianao hoe tsy te ho faty zanaka. Avy eo indray aterako ilay zaza dia ianao indray tsy mazoto. Efa tsy raikitra tamin'ny andro ve izany dia tadiavinao hoe sorona indray ny zanako. Tsy anaika an'izany kosa. Ka zaza tsisy rainy ange io-romanitra e. Irivo ny rainy fa efa fantatrao izany ry dada. Izy ny aladidy. Dikan'izay ihany izany ny zanako. Ary raha tsy te hamelana mianaka ianao dia ampiasao amin'ny orinasa e. Ataovy ohatran'ireo mpiasanao ireo koa. Dia mandray mivaliko asa sarako isaky ny farany volana dia amin'izay tsy miantoka ninina amin'ny mianaka ianao. Za mihitsy ny tena hevitra tsara romanitra. Tena dada tsy norma mihitsy kosa ianao ty a. Fa ahoana ry? Ny vola ve tsy lany ato dia sahanao no manao an'izany amin'ny zanako kosa e. Maninona raha mbola tsy be voky izy dia efa nampiasainao tao? Fa izy ve efa reraka ohatr'izao no mbola ampitototoina makany amin'ny birao ihany kosa ka. Zany mbagaga ry izy miravavy. Tsy mety ry neny a. Ary dia izao ry vahatra dia efa mitadiava asa. So eritreritra ny antovy eo satria ireo arenareo ane ka hoentiny dadanareo any am-pasana rehefa tonga ny andro afatesany. Tsisy olana izany ry neny fa trano hafa koa nipetrahako fa ohatrany tsy ahazaka feo an-jazakely ry ngam-panana. Ry mama ny andry a. Toa feony mandry zany ry neny a. Ndaso aloha jereko anitra. Fa ahoana ty miaraka amin'ny entany ty ry manitra a? Mba ampitiro hoe za ry andry a. Tahin'Andriamanitra ianao e. Ka mandrosoary ianao e. Fa misy inona ka ny tonga amin'ny andro alina ary amin'izay miaraka amin'ny entana? Mba miangavy re mba hipetraka aty aminareo ahy e. Ahoana tsara ry manitra a? Velao izy aloha ry andry a. Olona bevoka ange io e. Asa tapatapaina aloha izy. Mipetra aloha ianao anaka mba makaina aloha dia rapiditsika amin'ny resaka tsara e. Fa hono anaka efa misakafo enao io. Avelao amin'izao ihany sao dia hanahirana anareo e. Tsisy an'izany fa hanamboarako sakafo ianao dia afaka matory rehefa avy eo e. Dia afaka matory miaraka amiko ve ianao ry mama ny andro rehefa avy eo? Tsisy olana mihitsy izany ekia. Toa tsara fanahy manitra ho any. Radio Don Bosco. Tsy azoko mihitsy a. Efa zao ve ny manjo azy dia mbola tositosika ihany ka. Ka raha fantatringa be nge zao dia ahoana nanjo aka. Tsy tonga dia lazainy hoe niaraka tokoa zasy ny zanany. Iza moa niteny an'izany ihany e. Ianao angambako. Za kosa aloha tsy hiteny e. Fa ianao koa nge ohatry ny hafafy. Ohatray. Fa ifandraisantsika amin'ny raha-piahona fa tsy azoko. Za mody fanina ry dada. Mahatonareo mivady milefitra trany amin'izay zavatra ataony dia misy antony eo. Ary mahatokoa ny mahavita manao menasy azy koa tamin'ile fanenjehana iny dia misy dikany ange zany. Dia izao koa manitra raisinareo tsara dia ohatry ny hitako hoe misy ambadikako. Fa tsy fantatra hoe tsaratsara atsy e. Zay ny tsy azoko e. Zao no teneniko anao anaka. Tsy mbola nanao ratsy tamin'olona mihitsy izay mivady na dia indray mandeha aza. Raha tianao fantatra dia tsy hanao an'izany valifaty izany mihitsy izay e. Ny fanampiana ny manitra dia fanampiana tahaka ny fanampiana rehetra ihany e. Ka iza moa no mahalala ny tantara tany aloha tany e. Matoky ianao anay mivady e. Ary aza dia entina lavitra ny eritreritra ry andry a. Mbola ho tonga ihany ny fotoana lalanao ny tsara ny tantara rehetra e. Iny e, ka ohatran'izany koa nge ny lazainy iny. Ka saiko dia efa izay izany fa mandrasa kely ianao e. Indray ariko. Ty ry andry tsy hitanareo rehefa ohatra ny lasa saina zany raha dia mba tatoato e. Tsy mahavita miteny firy na reny le ohatra mibetrobetroko ireny raha tsy ataony tsony. Zara raha miditra birao lery. Misy miainy ve ry andry io? Ohatra ny lasa lavitra be mihitsy nge nareo zany fa ahoana? Ka mandinika ny zavatra ny tenen'ny lala izy dia lasamborona. Ary tena hita tokoa fa tena niena be ngely tinga arabe. Aleo ngely ty minenjehan'ny ombo masikato izay enjehan'ny eritreritra. Fa ty manitra tsy ty mihitsy nge no mampanahiran-tsaina azy. Taratasy ihany no alefa mipositra hoe salama tsara izy. Vele tsy nisy an'izany e. Na izany aza mafy any ngely ty izany tsy mahita tava ny zanaka izany fa
taratasy ve mahasolo ny tena mivantana? Ka mba manome vaovao le tsy izy zany hoe velonako mandeha zany azy. Tena mafy aloha na izany azy. Anatra ho azy keo amin'ity masika lavy ity. Anka valy aminy ny alahelo ny mpiasa rehetra. Ory andra, avy etretra fe ianao ty? Eny ary tompoko, ho avy aho. Voalohany indrindra aloha eny tompoko. Dia mifona aminao no zavatra natoko taminao reny. Tsisy tokony fonana zany dikarabe fa fomba njavatra ihany reny. Tena menatra anao ange satria ianao tokoa no tokony nampandrosan'ity orinasy ity nefa enjehako tamin'ny tsirariny. Fa zao no tiako tenenina aminao tsy salama za io dia ianao soloko aloha mandra-patongako ary amin'ny lafiny rehetra zany tonga dia ianao misolo aho eo tsisy olana zany patron fa zany hoe mba asio taratasy ihany mifanaraka amin'izany sao dia misy zavatra tsy fanaraka dia ampiady atsikako dia mba mila tenenina amiko daholo ihany koa ny zavatra toko rehetra satria zaoko. Fa leo tonga dia tongava ianao any an-trano ratoandro anazavako ale izy sady mitondra le taratasy rehefa ratoandro. Fa tena mbola reraka be aho zao ry andry. Tsy afaka anao an'izany. Eny ary fa tonga any rehefa avy misakafo atoandro. Fa rehefa mba mahita sy mandreva fa momba manitra ianao dia mba ilasao ihany izay fa tena lasa tsy milamy tanteraka ingeny ao an-tokantranonay ao ry andry. Eny tsy maintsy teneniko anao rehefa mahita azy aho. Dia misaotra betsaka anao amin'ny zavatra rehetra e. Odio. Ary toy andry fa inona ny akanesanao aty? Dadanareo no nampandeha aty fa misy asa ataonaiko. Ao ve izy zay aloha adala ve ianao ty? Ianao ve efa nalainy baraka dia mbola manaraka sitrapony ihany ka inona moa mahadala amin'izany vahatra? Samy manana ny fahalemena inge ny olona tsirairay ary iny koa ny fahalemen'ny dadanareo nefa mbola za ihany ty ary mbola manampy azy. Tena hafa noho ny olona ianao raha izany ka ary zao izy kikisany nenina ary tonga dia midira fa efa mety miandry anao izy zay. Kanto koa ka azafady aloha mba toro ihany toerana misy azy ary. Ay. Ary toa alina be moa zany anaka. Be loatra ny asan'ny sankitoro dada manomoko izao dia tsy maintsy alinalina. Salama angika rahabe dia za no misahana ny asany rehetra dia lasa mody alina amin'izay indray izao ko. Fa mararinina anaka izy? Ka tratra ny nenina ary dada. Izany hoe aretina mitsika ao anatiny eo noho ny tsy fahitany any-manitrako. Eny izao tokoa zany no avy amin'ny fitenenana hoe nenina tsy aloha fa aoriana andatsy fa so ihany aloha fa matoro manitra so taitra tampoka mantsy izy amin'izany mitady amin'ny marary zany. Zay mihitsy. Sady ny fanena tamiko teo koa nge ny rain-janaka manitra. Dia ahoana? Tena bandy tsisy ilavana azy ry dada. Manitra hono tsy te hitandrinako. Zany mba resaka lery. Fa mety matitra velona koza ny bandy zany anaka matoa manao resaka ohatran'izany. Ngamba fa nomeko mahitsy mihitsy aloha lery mba afaka eritreretany. Raha tsy tonga sain'androany izy mety ho rapitso. Indrindra tamin'izay teny lazaiko aminy ihany koa zay. Zany fa aleo aloha sika hisakafo so angatsika eo ihany no sakafontsika mianaka ko. Nofo ratsy ho azy alina ary neny toa fa ahoana? Lasa mahi be zany ho ny dadanay dia tazonina any amin'ny hopitaly. Ary manenina moa raha makany amin'izay ianao sady mety malahelo anao ny ry zareo amin'izao za ve ato milamina tsara ery dia hitady izay afaka n'ity zaza atao kiboko ity indray. Ary raha ohatra hoe tena marary ary ny rendy dia ahoana ny hevitraoka dia tsy mba handeha hamangy azy mihitsy ve? Fa tena marary tokoa ve dada matoa ianao samy teny an'izany? Salama aloha izy ihany saika nitady fotoana iresahana aminao za io zao vao hoe lazan'izany aminao so dia taitra ianao ka nahirana fa noho ianao nanofo no antony ilazako an'izany ianao zao avelo aloha izy anavy ihany raha za koa mantsy mbola tsy mieritreritra no hany mihitsy aloha. Raha tena sahirana ary zareo dia nitady izay nisy ahatra amin'izay efa bolana ve izay dia aiza izay filazana momba izany. Ka ianao ny anaka manoratra taratasany amin'ny zareo hatrany
efa fantany fa salamy ianao fa tsy manamomba anao zany izy dia inona ny anao fandrosareo filasana amin'izany fa ianao tsy hitanyity zao no mety ho mafy aminy raha zany koa aloha dia marina ry dadatoa nefa misy fotoana ny zavatra rehetra mbola mavesatra be ny atapoko izao fa rehefa milamina dia hitako eo ihany ny atao aza dia mafy loatra an'io ianao ry manitra za mihitsy ange ny tokony hoe nanositosika anao tsy hipetraka tato aminay raha ny zavatra nataonao ary tapa-kevitra hoe tsy niasa atao amin'ny orinasanareo fa no le tsy ambaratelony momba ny dadanareo no nanosehan'iny iasa hoe dia nanaiky ny teniny noho izany ry manitra esoro ny lolopo fa nisy fahadisoanao ihany ange zao fa tsy hoe any dadanareo rery dia aza ela loatra sao dia aninona satria ratsy ange ny fahasalaman'ny rainao any zay eny marina tokoa aloha zany dinio ihany za tokoa maditra fa mbola eritreritra tsara aloha avy hanapa-kevitra ka avelako elonona rehefa mbola be ny miasa miandry any ampiasana any dia aza mijanona alina be any mampitaitaina mihitsy nareoko dia mba hitondray gatao rehefa miveriny enyreriny eny malala ho tanterana ny sitraponao hoe ory andry mivoala isela fa mitady an'laho iverany eo vahatra fa misy ina letsy tsy fantatro fa aingana lisy ala niditra hopitaly dady izao ka mila vola haingana hividanana andreto fanafody reto fa ohatrina izao nitadiavinao fa tsy maintsy atao mazava izy ity miaraka amin'ny resiko atovy 2 millions amin'izay tsy miverimberina ty dia aiza ny ataoko sini fa maika lasary ty dia etondri manao sini ohatray fa nga ianao tsy handeha ho avy any any ka tsy maintsy fitaina aloha ny ato ary mbola misy olona andrasako konge zao tsy maintsy tonga any zay mora nga tsy isy anada dia mba ianao no meny tompo anay zao fa tena sahirana nge zasiny eno aza manay ianao fa tonga any tena mahay miova tokoa lesy ny olona ry andry aizaka ary vary ty tsy miavinavina tsony fa mitemy mora so ihany aza nge lesy nisy an'izao olan'izao mba hampandinika azy menakavy hoe samy manana ny asy ny olona tsirairay fa tsy hoe ny mpanan-karena rery ihany akory manana an'izany aiza ve lesy ditalao amin'ny lahy mihitsy izy hoe makanesa any amin'ny hopitaly ry andry nareo koa moa ty mbola manampy azy menakavy tena olona sambatra mihitsy lesy alaty ry andry tsy hoe sambatra zany lesy rizado mba miezaka manao ny marina ihany lesy eto tany satria zay nge lesy ka olona nitrongo voaomany mba nizaka trany ny ray aman-dreny nanao zay atafita dia zao hitan'lahy zao efa nandalo fijaliana angely ty ka sarotra amiko ny vadika na dia efa mba misy kely azy zao efa zatra natositosika hatramin'izay letsaka miezaka mitrakatra any zay mahatonga tsy makasarotra amin'ny ataondra be menakavy io fa na izany ara letsy fa tena sambatra mihitsy ho any ray aman-dreny lahy ty manana an'la aleo rehefa velesy manao ny resaka ty le olona ndrasako fa tamin'ny manatona antsika ty misaotra mifahatongavanao andeha ody aka sakafo fa mba ianao indray aloha zany miandry kely ato raha tsy mampanahirana anao tsisy olana ka fa manahoana aloha izy eo fa agagana angeno ny seho teto fa hoana ry vahatra tonga teo manitra rehefa naheno hoe niditra hopitaly taty data ive fa iza ny nahalalany an'izany ry vahatra manana mpanara-maso ny izy lesy fa efa nandeha nody any izy amin'izao ary mba niresaka ve zany izy mianaka hoana ny fakahita ihany fa tsy niresaka tsara satria data tena mbola reraka be ka tsy afaka miresaka ho nosy ny dokotera mba vaovao tsara aloha zany ka fa aleo aloha ianao mandeha amin'izay fa mialina ihany tia ny androko tena marina tokoa zany ry andry fa tamana tamiresaka teto ihany koa ty zako anahoana marareo ry andry mbola reradreraka be izy rininy tena mbola tsy azo ampiresahana mihitsy ozy izy ny dokotera zany ve hatramin'ny atoandro izay ve dia mbola tsy afaka miteny eny kliromanitra eny fa misaotra anao ihany aloha tonga tany mba nampandefitra ny ampoponao tao anatiny atao misaotra anao aloha nananatra fa raha zasy ny ambopoko tena mbola tsy nakany mihitsy
efa dingana voalohany ary nataonao izay dia mba faly amin'izay iziko fa za aloha dia mbola tsy fotoana ny tokony akanesako any aminy fa mpifaninana marina ao anareo roa aza taitrynareo fifakaiky ny fivoahany tsy ambarateloko amin'ny rainao ry manitra efa tsy androko misy ny antongavan'izay fotoana lehibe izay aza mata ohatranareo efa kely sisa dia hipotra ny tsy apoziny fa misy ina ry vahatra tena mialatsiny fa manelingely ny teny ahy dokotera hoe mba tokony hanana namana hony aho satria manao krizy matetika dada zany ve andraso fa andamina amin'ny programako ary aho dia hoity hoe matoky ianao eny fa misy ina ry andry ka mila olona ray izany no mba miaraka amin'ny vahatra any amin'ny hopitaly nefa za tena hitako reraka be zaoko dia ahoana re zany aleo ary fa za no akany aleo za no akany dia raha pitsy ianao no makany rehefa mahavita raraka fa mba manatitra amin'ny fiara ianao ry andry tena misaotra be dehibe anao ary dada etany aloha ny fiara ry dada fa reraka be nge za io tena mariny ary ahoana nefa ny raha pitso raha andeha hiasa ianao ka aleo mba mandeha tongotra koa ndraindraiky ay eny ary fa aleo aloha za andeha miala raha teo koa ny androko tiany kafe ianao ry dadany andry dia misaotra anao fa tena mety amiko ity ka fa hono ary dadany andry mba heninao moa no tenyny dada tamin'ny alina ireny hoe mifona mariny ao fa hitady any sitraka dia resaka aminy zany ve ary iza ary ny olona hifona ny sy te sitraka teny inony dia aleo ngamba ny taniana azy rehefa mahatsiaro teny izy hoe rehefa afaka miresaka moa zany ary tsy vitan'izany fa miresaka momba ny arenany ihany koa nge izy ary so dia izany sitraka izany ary ny tena tompony arena fa ny soloky dada za kosa mety olona fantany ihany angamba fa mety mirediredy fotsiny izy dia liry reny ohatra ny tena marina koa ao anatin'ny aretina mafy io izy vao mibarataka rehefa afaka miteny eo izy tonga dia anontaniana izay angamba ny tena mety fa miandry ny andro ve nareo vao mody fa hitako hoe tena reraka be tamin'ny tsy fatoriana tamin'ny alina vadiko ka mbola mandamany any aminay aloha izy vao makaty satria izy nan'olona fa andry amin'ny ataondro vao afaka mandeha aty fa ianao afaka mody makaina aloha fa antsoina eo any raha ohatra hoe misy manahirana indrindra nenonareo izay ihany efa mba te andreva vaoko ka so dia manahirana anao re zany tsisy manahirana izany ake fa mandany ianao fa ahoany Timothy iza ny miandry ny dadanao ao zany malialy lefa ny antso hoe dadany andro no miaraka amiko atao miandry any dada dia mbola izy zao ny ao aloha fa rehefa tonga ny vatany dia mody izy rehefa reraka vadiny ahoana fa ianao ve tsy verina any efa hoe mamany andro ny gary tamin'izao maraina izao fa za reraka dia atory aloha fa rehefa ratoandro aho vao makany manatra sakafo ka hono aho aloha tsy takatra ve fa misy zavatra hafahafa ihany anie ny mifono amin'ity tantara ity aiza ve ka na ny ray aman-dreny ny andry aza nge ohatra ny tena tsy misy miahiahy mihitsy fa tonga dia manampy antsika na amin'izao zavatra sarotra zao indrindra moa fa i mamany andry indrindra hoa fa nisy fotoana ny tenenany mamany andry hoe sao dia anenina ianao raha mampigadra ny andry any tena marina izany fa na eo aza nge zandrina eny olona tsara fanary zareo ka fa tinga ny tena nahagagay delira ho adada alina dia anarana sitraka izany foana ny ambety teniny fa hoe ho tadiavina hono ary misy olona hifonany ihany koa ary iza azy zany sitraka izany vehivavy sa lehilahy tena zao ny atao rineny rehefa afaka miresaka izy dia izany ny fanontaniana apetraka ho amin'ny voalohany indrindra rehefa velao amin'izay ry ary neny andeha atory ka ena ary anako tonga ve ianao raha matoa za zao efa te atory mihitsy zaoko ka zao vao vita ny asa tao zany ve dia manitra manao ifandrahoana loaka fa ina aloha ny vavao tamin'ny alina dia lira tao ny iondrabe alina dia ny anaranao foana ny voatontonona tao
hoe hitady any sitraka hony izy de mifony zany ve ohatra tsisy laingo mbola hiteo ihany zany rehefa sitrana izy na hitadina tsiko ary hoentiko ve le fiara sa avelako eo ka avela eo ranga satria andry ane ka andalo aty atoandro de miara-mody izay mianaka ay izay ny tena mety ka fa avelako eo aloha nareo fa lasa e fa aiza ny olona miandry andrabe za tompoko miandry azy amin'izao maraina izao fa misy inona mitady raha moa izy ao satria reraka loatra izy de amin'izay vao mety hiverina ny ainy ary mba jereo aloha ny groupe sangainay so mitovy izay roa e ndao ary ianao hiaraka amin'ny vetivety manahoana ary mamany andry fa izy ary vahatra sy ry ravo no reraka ry zareo dia mifandimby aminy izay mianakavy ka tsy mampanahirana ve izany madama fifanampiana no ataonay satria reraka be izy mianaka ko dia misaotra anareo ary dia ararotiko koa ny fona no ny zavatra tsy miendrika nataoko taminareo ry madama matoa izay telo mianaka manampy anareo dia efa mamela anareo izany e fa ilay olona voatenina atao amin'ny deliranao izay no mety tadiavinao aingana na amelanao na tsia izany sitraka izany sitraka hoe ho tediavinao izany olona izany izany ao no teneninao izako nefa ny ahitako azy Andriamanitra mbola kely izy dia efa tsy niraraiko akory ary ny fanampiana azy tsy nataoko tsy fantatro na maty na mbola velona koa fa iza nefa izany olona izany e sitraka zandriko vavy io rehefa maty ny ray aman-dreniko no ny adalako ihany dia nateriko tany amin'ny bebe anay tany ambanivohitra izy dia tsy fantatro tsony ny efa rany e ary enko ihany fa maty ny bebe anay fa le zandriko ny tsy fantatro hoe aiza tena ratsy sanana ianao izany e arono reo arenanareo reo ve herim-ponao sa lova lovanay mianadahy mihitsy io fa nalaiko arery ary raha toa ary ka hita izay anabavinao izay dia ahoana nataonao aminy hivona aminy ary hozaraiko aminay roa ny fananana dia nalatsa-panenenana ary mamany andry indrindra ny tsy fahitako amin'ny manitra zanako efa nandalo teo manitra fa nahenonao narary arono raha tadiaviko ary izay anabavinao izay ka hitako dia ahoana ny hevitrao rahabe ataonao tokoa ve izany dia tena omeko kadao lehibe ianao tena marina marina izany tediavo rena matina velona teloha misy ronono sy mofo anao dia mazotoa misakafo fa ahoana ary ny toa voalazako amin'ny mamany andry daholo ny tsy ambarateloko marina na ny vady aman-janako aza nefa tsy nahalala an'izany hady makakany dia izy mahalala momba rehetra tamin'ny fanenjehako any andry iny fa iza marina ry madamy iny matolo izy masotro hitady ansitraka dia ao raha ary tena mahalala mihitsy fa aleo aloha tsy anontaniana so afa-baraka eo ty rahabe ratsy saina taloha efa niova amin'izao fa raha sanatrika maty izay zandrikeliko izay moa dia ahoana ny nenina mety ahazo ary ho entiko makany am-pasany fa ahoana ty lasa saina be ty ringarabe ary hono raha sanatria ary ka maty ho azy anabaviko izay dia inona ny anjoary mamany andry matokian'Andriamanitra izay mahasoa no ataony na maty na velona izy mbola tediavina ane izany dia aza be senty fa olon-dehibe ne ianao ka kikisany enina nge zany soa ihany aza fa nisan'ny niady tamin'ny manitra iny sy izao fidirako hopitaly izao mba mampisaina sy mampiovary tena salama tsara anie izany fijeriko anao izany ngarabe so ihany aloha fa nisy an'ity raha matotiana ny miranao satria mitovy ny ranareo fa ratsy izany angamba asa fotsiny izay niseho teo izany ve dokotera ary izy anie izany ka tsy niteny an'izany tamiko akory fa tena tsy napoziko ny zavatra ataon'izy menakavy ary io ka fa ahoana izany raha matoa izany koa ve dia tsy maintsy ho teneniny za koa tsy mba zatra mila valiny amin'ny zavatra ataoko fa ny fifanampiana ihany ny tiako eo amin'ny fiainany sambatra ianao madama eno dokotera
sambatra anao manana an'izany toetsain'izany amin'izao fiainana izao. Fa avelako eo aloha nareo fa mbola andeha hijery kely an'ilay olon-kafa indray. Eny ary fa misaotra anao nandalondalo dokotera. Hono ary dada fa tsy tokony hisotra ny dada ny andro mihinan-kafa etsika fa tena nahavita sota amintsika angery zareo e. Marina aloha zany anao zany fa ary zareo anie ka tsy manaiky an'izany ry vahatra e. Efa niteny amin'ny mamany andry a. Raha tsy manaiky zareo dia zao indray natao hoe asaina misakafo aty dia jerevana fotoana mety ry zareo. Tena hevitra mety izany ry neny a. Fa rehefa manana fotoana dia andeha akany amin'ny zareo hiteny an'izay. Fa zao e, atsoa ihany koa manitra amin'io fotoana io mba hiara hisakafo amintsika. Eny tokoa dia mba samy famela hely koa sika mianakavy e. Ody ny ao an-trano. Ary toa feo amin'ny vahatra e zany e. Aloha ianao ry neny tonga dia manokatra varavarana, zany dia hiafinazy. Mandeha naingana ary eo amin'ny efitranay ianao miafina. Mandro sokia. Mbola tany an-dakozia koa za teo. Tsy maninona ry mamany andro fa za koa ange tsy maiky. Eny ary mandroso. Dia eto ny resaka tsy zany rehefa mba mangataka anareo zany izay hisakafo any aminay amin'ny sabotsy ho avy izao. No ny soa vitanareo taminay tamin'ny fikarakarana ny dada ny antony. Mbola hiteny azy mianaka aloha rehefa tonga eo ry zareo dia hiteo ihany e. Dia efa mahatoky anareo re zahay e. Fa no ianao tsy manaiky mihitsy hoe omena fanomezana aloha dia izay sakafo izay ny saony mba hoe azona hiatao e. Sady mba hoe hikoranantsika mihinan-kafa zany. Mino fa tsy andahan'izany ry zareo ka. Ary teneny koa dadanao hoe ilaza an'ilay vaovao hono hoe mamany andry amin'izay. Fefa nahazo an'izany izy hoe. Fa momba ninona izany raha tsy mahadiso. Rehefa tonga an'izay dia afantatra an'izany nareo fa za maika ianao e. Satria zavatra ampahafantarina anareo ihany moa zaniko. Efa tsy androko tsony izany marina. Andro ihany sisa ny saina ry vahatra fa za be ihany amin'izany ianao a. Ka nanahoana ny tany amin'ny razankanaka? Ho tonga ondry zareo ry dada. Sady ilazan'izany zavatra izany ihany koa no mamany andry. Zany vianaka? Ary toa taitra be ianao izany fa misy inona e? Io nareo alalan'izany fa izay ngamba ny fotoana ivoahan'ny marina rehetra e. Fa marina inona izany ry dada? Na mamany andry koa aza ange milaza hoe amin'izay olo no ahafantarana an'izay zavatra izay e. Hafahafa koa zany. Iano ary neny. Fa na zavadina aza tsy mahalala an'izany akory fa i mamany andro no mahafantatra koa. Aza sary-piaro re ianao raha matoa. Misy olona nampitedavy koa izay re ihany dia laza izy fa hitady an'izany. Ary mino fa hitondra an'izay olo izay izy rehefa tonga aty amin'ny sabotsy re a. Fa izy zany ry dada? Aza be fanontaniana eo aloha ianao ry vahatra ka. Tsy ho ela nge dia fantatra reo izany satria izaho efa teo olom-baovao. Nampitadiavinao any-manitra ve izy e? Manitra rehefa natsoa mivahatra dia efa nanaiky fa olon-kafa mihitsy izany ry neny a. Mahagaga mihitsy izany marina. Efa firy taona ve nivaditsika dia tena tsy nilaza ninonina tamiko mihitsy ianao tamin'izany ka. Ka ny marina rehetra nge ka tsy mba filazy e. Fa zao efa mivafo dia ho teneniko aminareo amin'izay marina rehetra. Ary amin'io amin'ny sabotsy io fa za maika re raha matoa. Ka tsy azoko ange izany ry dada e. Dia hoe eo anatrehan-drazaka mihinan-kafa mihitsy ve izany no ilazana an'izany? Ka izay ny sitrapon'Andriamanitra anaka satria mamany andro no laza fa mahalala an'ilay izy dia avelao any koa amin'izay mba fantatra ry zareo fa iova fa tsy tahaka ny taloha intsony re a. Ndray ary rabe dia amin'ny sabotsy izany tsika mahalala azy e. Mipetrapetra re tompoko. Misaotra indrindra. Ary ny fakahita taiza koa moa nareo reto izany no miaraka manitra e. Aza be fanontaniana ry vahatra. Efa tonga aloha izay zao dia aroso ny zavatra tokony aroso e. Fa nareo kosa ve dia tsy azo anontaniana e. Tsy mba ferabana amin'ny fifaliana ve nandraisandrihafa fanontaniana tsisy dika loatra izany. Avelao any izany resaka izany fa ny firesahana ny vahiny izao no tokony atao e. Fifaliana lehibe izao no ny sy ny fifankahatiavany e. Indrindra no ny fahatsoram-pon'ny razaka mianakavy re. Marina tokoa izany raha matoa.
fahony tokoa aloha e. Aiza le olona nampitretaviko anao ry mamaniany sa sanatria ve? Tsy sanatria izany ry ngarabe a. Fahoana ary ny tsy nentinao aty izy raha mbola velona e. Tena mitapina mihitsy ny masonao a. Fahoana e? Sa izay miresaka aminao izao ny sitraka tadiavinao e. Aza mba mianiany raha matoty a. Zavatra sarotra an'izany ve no anyaniko aminao e. Tia misy alboma sy kopiana aterahako raha ataonao hoe mandainga. Ary navelanao irery tao amin'ny bebe razay fa lasa ianao nandeha. Nanaovanao taratasy sandoka amin'ny fananany dada sy neny. Nefa adininao fa napetraka izy ireo tany amin'ny bebe ny tokom-pananantsika. Izay no nahatonga tsy nampiala ny andro tao amin'ny orinasa na nilatsainao azy. Satria za reny dia manana anjara amin'io hareny io fa tsy hainao rery. Namifona rery sitraka. Diso aho fa aza latsaina tsony re. Ary misaotra anao tsy namaly ny ratsy nataoko. Zoko foana ny anaranao satria mitovy ny raha mikorianao anatintsika roa e. Namafy izany nanjoaty eo amin'ny fiainako ary soa ihany koa aza fa nisy andrazaka vadiko nanotoana tamin'ny fiainana. Niara-niaritra tamiko na dia fantantsara ary momba rehetra. Tena fo vato mihitsy ny ao aminao. Oka ry anaka efa mifona nge za io e. Ary ova amin'ity toetra ratsy ity aho manomboka izao satria ny fananana tsy mitondra makaisa. Lalina koa zany marina ka ohatra ny manonofy ahy zany. Ve ka manana nada ihany izay. Tena mahay mitazona tsy ambaratelo mihitsy anie nareo mianada zany e. Efa nivoaka amin'izay raha ny marina dia ndao amin'izay korana fa fifaliana zao fa tsy alahelo tsony e. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay tsy ambaratelo. Nosoratany Razafinirina Roseline Sandrine Julie, novelomin'ny Sinez Ernirina Fetra Sarobidy Faly Nambinina Frank miaraka amin'ny Ony Mianjanirina Ioly Laingotsika ary Miravo. Nandre feo sy Nana Totosa Tovy Razana Mamonjy sy Yolosoa.